Niarananaiky ny rehetra izay tonga nanotrona ny fahatongavany satroboninahitry ny tantarom-piandrianan'ny mpanjakavavy Ranavalona fahatelo androany fa ezaka lehibe no vita Madagasikara amin'ny famerina ny arem-bakoka tahaka izao ary zava-dehibe eo amin'ny tantaram-pirenena izany. Hatramin'ny zany dia tazomina zareo any. Nefa zao hatramin'ny namaindrova sisy ninina ilay satria misika ty mba ahafantarana zany fandehatra zany hoe iteny satroboninahitra ny mpanjakavavy zany rary zany ka izay zany nazy sara misy natongavana io zavatra io amin'ny ty zany. Tokony misy impact satria mivirana amin'ny ampoantsika tsiray mamalagasy atsika ary tadio fa ny tenin'ny cardinal Gatava zavatra tanta dia hoe malagasy ho kristiana ary apetaka ao anatin'ny tsikalapetrekatsika malagasy tsiray avy zany fa manana asitsika manokana tsika malagasy tadio zay. Raha ny fantatra raha pitsy no tokanina amin'ny fomba ofisialy ny rovan'ny Manjakamiadana sy ny lapany Besakana taoriany ny asa fanarenana sy ny fanatsarahana izay natao tamin'ity rova ity.